Efa tavaverina teto an-tandrazana omaly alato ny délégationna malagasy nitsidika ny Nosy Maurice izay notariany filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady ny akon'izay dia ny délégationna malagasy taty amin'ny Nosy Rahavavy izay indrindra ary no entina amintsika manaraka eo amin'ny sarin'ny namana Christian Rakotondramanga. Nanomboan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fitsidiana ara-pomba ofisialy nataony taty amin'ny Nosy Maurice ny fandraisan'ny filoha mauriciana Ramatoa Amina Goriby Fakimazy ny alakamisy lasa teo. Ny ampisin'io dia nisy ny fivoriana arak'asa izay niarahany tamin'ny Prime Ministre Anerouk Jugnotte. Taorian'izay nanaovana aso ny fanaraha-piaramiasa maromaro ka anisan'izany ny fametrahana ny faritra ekonomika manokana na ny zone économique spéciale. Nisy ihany koa avy eo ny fivoriana niarahana tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny Commission Océane Indienne na COI izay notarian'ny filohany Andriamatoa Jean-Claude Lestrac. Avec votre élection et le retour de Madagascar dans le Conseil des Nations, votre pays rend possible le développement de toute notre région. Bedibe tokoa ny resaka ny fanaovana indrindra ny fifanarahana ary teo ihany koa ny etaetany zareo mauriciana zany mikasika ny resaka tourisme ohatra dia ny fangatahana zareo zany fanamorana ho an'ny chambre croisière zany zay mandalo any amintsika hoe mandalo 72 heures na 24 heures reny chambre iny ahoana ny atao mba hanamorana mba tsy andoavan'ny zareo zany an'izay resaka visa izay itsika malagasy moa zany tsara marina ny gouvernement malagasy dia mieritreritra hoe ho asina ny resaka visa amin'izay mba azahoantsika manatsara zany reny fotodrafitrasana anatsika momba ny resaka tourisme ireny. Tsara marina moa zany fa ny filoham-pirenena tamin'ireo resaka ny fanaovana ireo dia na mpanantena zany ny tompon'andraikitra mauriciana ny jerena zay momba n'izay resaka visa izay zay mbola ataoko hoe projet mbola izy any amintsika amin'izao fotoana zao mba azahoana tokoa mampirindra n'izay fiaramiasa amin'izareo mauriciana zay ary dia nanao antsoavo izy ny mpandraharaha mauriciana zay fantatsika fa misy mpandraharaha zay efa manana ny usine any amintsika zay hamo an'izany amin'ny volana jolay zao dia isy 2500 zany ny fandraisana piasa ary amin'ny deuxième phase dia isy 3500 ny fandraisana piasa amin'izany orinasa izany. Teo anelan'ireo fihaonana ofisialy isan-karazany dia nitsidika toeram-bakoka izay nampalaza an'ity Nosy anty ny délégationna malagasy anisan'izany antsoina hoe Pravasy gasy izay tafiditra amin'ny vakoka iraisam-pirenena. Ny arivan'ny asabotsy 12 marsa moa no nanitrona ny vahoaka mauriciana ny fankalazan'ny fetim-pirenena atao amin'ny Champ de Mars any Port-Louis. Nofarana tamin'ny sakafo lehibe miaraka tamin'ireo olo manakazana saina rehetra izany fankalazana izany. Adeny Alatolakandro no tavaverina somatsara teto an-tandrazana ny délégationna malagasy no talian'ny filoha Hery Rajaonarimampianina.